Rafitra tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana olo-pirenena aho, fifidianana loholona moa no resantsika ary dia miompana amin'ny eo an-trano ny fandaharantsika ato anatin'ny herinandro maromaro. Hiresaka mikasika ny mpifidy vaventy isika androany. Izy ireo moa no andatsabato amin'ny fifidianana loholona. Andao ary, manara-finaritra. Fifidianana tsy mivantana ny fifidianana loholona na ilay atao hoe suffrage universel indirect, izany hoe tsy andraisan'ny daholobe anjara. Ireo mpifidy vaventy no mandatsabato amin'izany. Ny mpifidy vaventy dia sokajin'olona voafaritry ny lalàna andray anjara amin'ny fifidianana. Araka ny lalàna fehizoro 524, tsipika aotraotra 7, andininy 7, ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny ben'ny tanàna, ny mpanolotsain'ny faritra sy ny lehiben'ny faritra, ny mpanolotsain'ny faritany sy ny lehiben'ny faritany no atao hoe mpifidy vaventy. Misy anefa ny didim-panjakana mamaritra izay mpifidy vaventy amin'ny fifidianana loholona 12 Desambra ho avy izao. Ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny ben'ny tanàna no andatsabato hifidy ireo loholon'i Madagasikara. Manana andraikitra miavaka sy lehibe ireo mpifidy vaventy araka ny fanazavana entin'ny mpampakaten'ny seny Fandro Akoton-drazaka. Ka ho an'ny mpifidy vaventy dia tsy ny tenany manokana no jereny, izany hoe tsy izay mety aminy amin'ny maha-olo-pirenena tsotra azy, fa mivelatra kokoa izany ilay fomba fijery misy lafin-javatra samihafa izay everina fa mamaritra ny safidiny. Dia tafiditra ao anatin'izany zany ny hoe fitsipika anatin'ny antoko izay misy an'ireo le mpifidy vaventy ireo. Dia eo ihany koa moa zany ny momba ny fampandrosoana, ara-toekarena sy sosialy, satria fantatsika tsara hoe olom-boafidy any amin'ny faritra izay misy azy ireo le mpifidy vaventy ireo. Mihoatra amin'ny fifidianana izay andraisan'ny daholobe anjara, izany hoe ny mpifidy zany dia ny olo-pirenena tsotra dia manana andraikitra goavana arak'izay ny mpifidy vaventy, ary everina fa ny latsabato ataon'ny mpifidy vaventy dia tena latsabato tompon'andraikitra tokoa na vote responsable, izany hoe voasaintsaina ary naka lafin-javatra maro ny mpifidy vaventy milohan'ny andraisany anjara amin'ny latsabato. Izay no azo ambara mikasika ireo mpifidy vaventy sy izay andrasana amin'izy ireo amin'izao fifidianana loholona izao. Ireo mpifidy vaventy moa dia voarakitra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy toy ireo listim-pifidianana rehetra fampiasa isaky ny misy fifidianana. Mankasitraka mankatelina anao ny araka taminay hatramin'ny farany androany ary mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.